manoloana ny kabarin'ny filoam-pirenena omaly teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha iny momba ny vinina fisandratana taona 2024 dia manana ny heviny ireo mpandraharaha ara-toekarena arahantsika ny hevitry Zozary Boka filoha tale jeneraly ny Vima. Zava-dehibe ahafahana mahita ny lalana andianana ny vinina fisandratana 2024 zanambara ny filoam-pirenena Rajaonary Nampiana Hery araka ny hevitry ny mpandraharaha ara-toekarena Zozary Boka voafatra ao anatin'ity viny ity ny pakety atongavana ny tany Tandalana izay anisan'ny antoka ilain'ny mpandraharaha ara-toekarena ny fampiasam-bola tanterahana. Mamarian'ity mpandraharaha ara-toekarena ity kosa nefa fa ilaina hatrany misy ny fiara-midinika mitovy amin'ny sehatra tsy miankina sy ny fitondram-panjakana ilaina ho izy ny fanomezana ny fanamafisana sy fanitsarana ny fipetra fampiasam-bola eto Madagasikara. Donne des lignes directrices sans être trop imposante non plus, parce qu'il faut qu'il y ait des initiatives privées et des choses comme ça, mais je pense que voilà, il y a cette vision 2030 holistique, je le répète, et puis aussi les éléments sous-jacents qu'il a ramenés. Donc quand il parlait d'état de droit, l'état de droit dans le sens où quand il parlait de méritocratie, il y a tous ces éléments-là de responsabilisation, je répète un mot, méritocratie, qui ramènent un peu à ce sens où il veut vraiment que Madagascar soit un beau pays pour tout le monde. Zozary Boka izay anisan'ireo mpandraharaha niatrika ny fampahafantarana ny vinina ny filoam-pirenena 2024 teny amin'ny lapan'ny Iavoloha omaly.